Tutuanawa kadibina afaku fati usahira na idadi mama kafintuni chatiana lefiulu na nani hanywanku vitarai na hatsapa ifahantai na kuna pisilantirai Nifyai naku nampisilantirai nifyaiku Zanawapa ninjana Afakufati usaidana itade Namakafituni sachianao Defitiamana Napatiani Arisu Injira tamini Namuku fiti tueja Tawapuku fiti tueja Tawapuku Zanawaka Yemilana Afakufati Usairana Itadi Namakafituni Tadianao Fanateana Natifandajwa Zanyanduku Nafui Nalavadu Wandichu Yanadamu Nimaswaku Yananaku Nimaswaku Satu Zanawaka Tsara tokoa zany hira zany ary Pour toutes les personnes qui sont en... izy tsisy teo i Besa sy Lola no nahoy zany hira zany. Fa ny miarabantsika rehetra amin'izao atoandro tatao vonana amin'ny 12 amin'ny 12 sasany aty Frantsa amin'ny ray sasany any aminareo. Manao akory aby hoy ny aubire zay mbola tsara hoy ny hafa akory akao ny antomatavy mbola tsara fa manona mbola tsara ho antsika rehetra ary manona ny arahaba ihany koa tsaratsara tsy abakaina ho an'ny rehetra kozy tompoko inona koa akory laly koa isiny karazany salama daholo. Iresaka momba ny tsy ho elitsika fa ataotsika tonga dia vavany no resahantsika. Saika anao éditorial kely ihany ahako hoe momba ny politika en général zany fa alao tonga dia ny vavany resahana resaka gouvernement. Hatreto raha ny sisiondresaka dia ny andrasana maro manko dia nitazana hoe io ve i Henriety zany hoe i Lalatiana Rakotondrazafy zany ny antsiren'ny olona koa ny ministry ny rano tazan'ny olona ny amin'ny fandriampahalemana ny gendarmerie zany be loatra ny skandale tato ato
sy ny karazany zany. Skandalin'ny gendarmerie moa dia fantatritsika fa ny fidarofana bomba ny olona sy ny grenady sy ny karazany, ary ny filazana fa misy élément infiltré izay fantatra entre guillemets raha ny tsaona alefa tamin'ireny fotoana ireny de hoe misy karazana commando privé mihitsy zay ho ana olon-tokana no nandefa napiditra ary nampanao tenue an'ireny gendarme ireny. Bon, iny ihany iny fa ny idirako dia ato amin'ny lay filoham-pirenena mihitsy no hoe aleoko miresaka mivantana aminy araky ny fomba nilazaiko anareo foana tamin'ny tsy hoe foana fa tamin'ny lazaiko anareo tamin'ny omaly izy iny na mifaky-moaly satria moaly aho tsy afaka, dia nilazaiko taminareo misy fomba maro ny ahafahana miresaka aminareo mpanao politika. Voalohany miresaka aminareo direct, faharoa miantso anareo telefônina, fahatelo manoratra ho anareo amin'ny WhatsApp na amin'ny Signal na amin'ny Telegram na Messenger. Raha ny fahitako azy amin'izay zavatra anankitelo zay, efatra zay, Telegram, WhatsApp, Signal, Messenger, ny ankabeazanareo mpanao politika dia accessible daholo, eny fa na de filoham-pirenena ara, tena hoe isaorana anareo zany, tena isaorana zany satria anisan'ny ahafahanareo mifandray sy mifampiresaka mivantana amin'ny zavatra tena misy marina eny ambony mpiantso. Avy eo moa nareo mino tsara, tsy mino nareo na inona zavatra mety na inona zavatra tsy mety, nareo no tompon'andraikitra voalohany. Ka de zay aloha zany avantage anankiray zay hoe mba disponible ry zalahy zany amin'ny resaka reo les réseaux sociaux reo, dia tonga de mba misy mamaly, misy tsy mamaly sy ny karazany. Ka eto amin'ny ato amin'le lafiny anankiray indray zany amin'le direct ohatrany tony, satria raha ho soratana lava be, de amin'le direct ohatrany tony de tsara ihany ny mifanoronoro satria raharaham-pirenena no resahana. Ka eo fantako manko fa maromaro ny zavatra tena manalasala amin'izany atao hoe nomination na membre na gouvernement zany. Zao ny critère voalohany matetika dia ny critère politika. Voalohany critère voalohany de matetika politika hoe sao de mba tsy resahana ny répartition géographique na ny régional zany ity zavatra ity, hoe région nianina tsy manana ministra, région nianina be loatra ministra sy ny karazany. Politika voalohany de ny fitsinjaram-paritra amin'ny fanomezana mission, satria aloha hazava tsy fahasoavana zany hoe ho lasa ministra zany fa adidy ho an'ny sasany arahabaina fa nahazo fahasoavana. Ny tena marina adidy sy andraikitra no lasa ministra izany. Politika dia ny répartition géographique arakaraky ny région. Fahatelo ny mampinamana akaiky. Aloha raisiko tsara mihitsy satria manjary sao de soloako ozy mibetsileo zay politika, région, népotisme, zay vao hoe efficacité na
background. Manao émission vetivety efa tsy mandeha indray am'le rendez-vous. Efa direkta io. Zafady miala tsiny tompo fa tena tsy maintsy miantso madama dia tsy maintsy valiana fa hitanareo ihany nareo vehivavy amin'ny zavatra mitranga sy ny karazany ary tsy maintsy ajaina koa hoe iza no hanaja ny vadinao raha tsy ianao no manaja azy voalohany. Araky ny lazaiko teo hoe voalohany ny politika, faharoa ny répartition régionale, fahatelo hoe satria hoe namana na hoe mpiara-mitolona dia manahirana raha tsy atao atsy anina any amin'ny fahefatra vao miditra ny critère d'efficacité na hoe expérience na background an'le candidat na le candidate anaovana étude na dossier. Izay rehetrarehetra zay, la politique, la régionalisation par répartition géographique, le népotisme, l'expérience no atambatra de cela s'appelle redevabilité. Satria misy point anankiray important anatin'le troisième point le hoe akama, namana, fantatra, ianona migarantiran'io, fahatokisana amin'le hoe etsy amin'le miverina eo ambony zany hoe le amin'le politika sy fomba fanaovana ny raharaha zay mety hazava rapitso na tsy hazava rapitso fa hoe afaka manao an'izao ve ty na tsy afaka manao an'izao ve ty sao de manahira an'ireny ohatra zao hoe meko olona anankiray zao nareo hoe zay tsy ho possible mihitsy ny ampidirana andriamatoa Andry Rajoelina anazy ao anaty gouvernemanta na de hoe atokisana toy n'inona ara fa mety havita zavatra, mety hoe afaka no ministre ny commerce ohatra hoe zany hoe Fétisson Randrianirina Rakoto, tsy possible amin'ny Andry Rajoelina ny ampiditra an'izany olona zany ao anaty gouvernemanta satria inona ny antony tsy tafiditra ao anatin'le hoe akamo, inona ny antony tsy tafiditra ao anatin'le grille hoe le filtre hoe politika. Tonga de anankiroa de efa na misy ara ny background na ny expérience na ny efficacité na ny compétence ananan'le olona dia matahotra an'le redevabilité réciproque ny filoham-pirenena dia tsy nome olona tahaka an'izany. Mazava angamba zay, miala tsiny any andriamatoa Fétisson Rakoto Andrianirina nanonona ny anarany. Fa na izany na zany ny redevabilité zany eto misy aller-retour. Amin'ny nomination redevable le flou satria hoe navita an'izao ty, navita an'izao ty, navita an'izao ty. Fa rehefa nome indray le olona redevable indray le olona amin'le filoham-pirenena hoe satria izy no nome azy dia zao zany ny zavatra tokony atao sy ny zavatra tokony miainga. Ary eo no mahapotika an'le firenena satria le définition an'le hoe redevabilité zay no diso tanteraka. Ary eo no idirantsika amin'le resaka hoe redevable ve andriamatoa Andry Rajoelina ka tokony tsy maintsy hitsinjo ireto namany na mpiara-mitolona aminy ao amin'ny parti na ity groupement natsangana hoe Irmara Upara sy ny karazany ty
Zao an. Tadidinareo tsara angambany anteny tsy indray mandeha iny indro. Ny différence-ny Andry Rajoelina amin'ireo mpanao politika sasan'ireo amin'ny ankamaroany de zao. Satria hitako zany. Tany amin'ny 2009. Ça dépend. Il est toujours à la hauteur de ses ambitions. Je dirais même il dépasse largement, souvent. Tsy voatery hoe nentin'ny tany amin'ny zavatra tsara aloha zay ka hoe natafitan'ny firenena, fa izy no resahantsika eto izy. Andry Rajoelina de manière intrinsèque, c'est qui Andry Rajoelina? Redevable ve i Andry Rajoelina vis-à-vis an'ireto mpiara-mitolona aminy na reto le olona miaraka enta-mavesatra aoriana ny fa tsy hoe mpiara-mitolona. Mbola ho azavaiko manko zay. Ça les bandits, il est tout le temps et systématiquement il est systématiquement à la hauteur, dépassé même ni ambition ni moyens physiques, mental, moral, psychologique entiny eo anaty combat. Tsy moramora zany hoe niady tamin'ny Ravalomanana tamin'ny 2009. Fa ça Rajoelina. Ary nataony. Zany hoe izay zavatra zay zany tena hitanao mihitsy hoe c'est un homme de combat, c'est un battant. Peut-être on peut dire aussi qu'il ne fait qu'à son mokondou. Fa ananan'le hoe tena hoe io reveko io de ataoko seul io fa zay miaraka amiko. De fitaiko io. Izay le hoe Andry Rajoelina zay. Mokondoa seul aloha. Ataoko ny élection 2018, 2023, 2024. Ny législative teo tena zava-dehibe ary ngeda be. Satria maromaro manko ny mieritreritra hoe zay kosa tena nitolona, tena nanao zay sy ny karazana. Raha Soamarimaky, raha Saondry, ry Michel zany, ry Raolidine sy ny karazana. Non. Tena désolé. Zao zavatra teneniko anao Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena la limite enta-mavesatra ho anao reo olona reo. Reo olona miaraka aminao amin'ny parti reo. Tsisy naray amindreo mba maka initiative hoe ndao anao initiative ohatran'izao. Fa miandry baiko. Miandry filinina. Miandry fangalana 19. Miandry solelakisme. Ce n'est qu'une bande de solelakistes derrière vous et qui sont autour de vous. Afaka manao tu en Inde. Seulement, président izy de atao vous. Ce n'est qu'une bande de solelakistes. Zany hoe tsy manana point intrinsèque zany amin'ny politika. Mila tonga any amin'ny toerana izay tokony andehanany Andriamatoa Andry Rajoelina mba hampandresy an'le député, zay candidat soavaly be tongotra amin'ny toerana izay nandalovany rehetra. Mila mangala-bato ny olona alefany Andry Rajoelina mampandaly an'ireny olona ireny, mila mamoaka vola Andriamatoa Andry Rajoelina any am-paosiny na any am-paosiny tsy haiko, mampandany an'ireny soavaly be tongotra ireny mba hampalany an'le olona.
Ary misy olona raha miantso tena tsy miteny an'ilay filoham-pirenena akory hoe Vous nous devez tel. Vous nous devez tant. Azo malala hoe takany raha hoe izy anaran'ilay député Lanto Rakotomanga. Miantoka ny tenany izy, za mbola tsy naheno anazy ny teny hoe andeha atao filoha, ananako an'izao ianao, na za mangataka tsy maintsy ataonao ity ministre, ity n'izao. Za teny anao monsieur le président, asiva élection ny gouverneur. Raha zany gouverneur zany misy élection ka tsy mangala bato ianao, tsy lany, tsy mampangala bato ianao, tsy lany zany rasoa marimaso zany. Tsy lany. Ampidiry merana Antananarivo. Sako miteny anao fa tsy lany iny. Fa tsy maintsy voatery misy an'ilay filoha mampirisika ny hoe ataovy zao, ataovy zao, ataovy zao, ataovy zao. Garantisy anareo zao a. Garantisy anareo zao a. Zay manko ny dikan'ilay visite midina amin'ireny. Ce qui m'amène à dire et conclure zany hoe tsy manana namana ianao Andriamatoa Andry Rajoelina. Namana raha misy patsa reo. Tsy manana olona tena atokisana ianao. Fa raha vao mibilily indray mandeha io zavatra io, ireo olona ireo no mivadika aminao voalohany. Raha soa marimaka angaha tafatsokany an-dafy, tonga izy dia minegosy amin'izay olona menga eo. Raha olon-dina angaha tafatsoka, tonga izy dia minegosy amin'izay eo. Indrindra fa hoe misy hetsy-bahoaka matanjaka. Ny tiako tenenina zany dia zao hoe non, tsy redevable Andriamatoa Andry Rajoelina fa il a réussi par ses propres moyens. Par ses propres stratégies. Il s'est donné les moyens pour être à la hauteur de ses ambitions. Voilà, en définition, je n'arrête pas de vous le dire. Teo président ianao, ataovy à la hauteur ny ambitionao, ny maha-président anao. Teo maire ianao, soyez à la hauteur de vos ambitions. Fa tsy vita ny resaka. Zavatra hafa ny tediavin'ny vahoaka, zavatra hafa ny teneninao. Zao a. Mety contredire anahy nareo. Ary ao indray mandoka ny Andry Rajoelina indray izy zany. Tsy manino zay filaza anareo aty a. Tsy rarahako. Nareo raha tenenina hoe ampio aho. Amin'ny avocat tsy hisy hitanareo olona roa telo mi-réagir. Misaotra aminareo izay mi-réagir tompoko. Ary iny teo misaotra era-po era-tsaina. Zao zavatra teneniko anareo. Teny foana ianao. Ary nisy olona zay moa niteny tamiko hoe niady hevitra tamiko mihitsy hoe venana sy hoe dondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia hoy zahako hoe fahafito tsara ho any par définition ny atao hoe dondrana sy vendrana. Dia ny faritany hoe tsy mahay fianarana. Dia teneniko hoe tsy nianatra. Hoy zahako hoe non, tsy fahavendrarana ny tsy nianatra, fa ny tianao tenenina angambany hoe tsy intellectuel izy ho. Satria amiko raha ohatra hoe adika amin'ny teny gasy ilay hoe être intellectuel, mana-tsaina ve ny dikany sa manam-pahaizana? Eo a, crâne ireny olona ireny. Rehefa izy natao crâne indray, manam-pahaizana izy zay. Ka misy olona manafangaro zany an'ilay hoe matsilo saina sy ny manam-pahaizana. Zavatra teneniko anareo dia zao a. Manaovy nareo analyse rehetrarehetra ny zavatra izay dinihanareo manodidina anareo. Fa raha mbola manam-pahaizana foana tsy araka ny olona, matsilo saina. Taddio izay teniko izay. Ny manam-pahaizana mila mamerina.
nianatra manao mémoire be fotsiny ao anatin'ny lohany ao, tsy voatery ho traduit. Vita n'iny rehefa tena any amin'ny fiainana ampiasaina. Fa matsilo saina rapida be ny saina. Tsy voatery nianatra io. Fa tonga de tak. Vita. Ino tiako atongavana an'izay? Nanaovany any Rajel défi nareo fa tsy niteny izy. Nareo mpiteniteny, isika mpitendry, za koa mitafidy an'izany. Fa zany adevitra zany il y a un mois et demi de cela. Nahitsiko ny teniko satria zaho hoe matoa le bandy ity tsy tafahongana dia itsika mivendrana. Isika mpanongana mivendrana matoa tsy voahongana izy satria raha nitandrotsika hatramin'izay dia hoe ahongana Ian Rajel. Io zao misy olona manafangaro izay hoe mahay ve Ian Rajel dia izao ny firenena. Nefa vao eo amin'ny manazava hoe aza fangaro ny atao hoe manam-pahaizana sy ny matsilo saina. Vao eo no miteny hoe tsy mahay Ian Rajel. Fa tsy midika zany hoe vendrana Ian Rajel. Nanaovany défi le firenena hoe rehetra le miteny hoe laisa nareo bon be diplôma be daholo nareo e. Fa ity zao président Sadika. Inona ny azonao tenenina amin'izany e? Fleury Rakotomalala ve mbola andeha anaratra hoe président Sadika zany tsisy dikany zany e. Tsy aninona zany e, vendrana zany e. Ny afrikanina mifidy anao tany ny vendrana e. Je ne sais pas. Tsy honnête zany ligne éditoriale tsy honnête indrindra zany. Rehefa manao fanadihadiana anao dia vous devez rester impartial. Zay qualité ananan'ny advanao na adversaire-anao ary izy. Meo azy ny qualité ananany ahafahany miestimer anao koa hoe au moins kosa rangaha. Fleury mamely fa Fleury manana zay manko ny feedback tonga aty amiko hoe ny nga Fleury kosa rehefa tsy mety dia tena miteny izy ary tena masiaka. Rehefa mety dia teneny. Zay ny zavatra tafody aty amiko ary gardeko zay. Satria zay le zavatra. Le olona raha président vitan'le izy e. Nataony défi mangina tao e. Tsisy nalala fa tonga dia boum. Na dia hoe président tournant raha ny sasany no teny hoe ny sasany président tournant io président na inona lazainao président izy aloha zao. Izy ny tompon'andraikitra voalohany Sadek amintsika miteny zao. Le bandy kely lazainareo hoe tsy manam-pahaizana. D'accord. Ary mbola veriko tsy manam-pahaizana Ian Rajel. Fa manatsaina Ian Rajel. Tsy manatsaina fa matsilo saina izy. Et c'est ça qui l'amène vers tous les combats. Contre qui que ce soit. Et il se trouve que pour l'instant il gagne. Systématiquement il gagne tous ces combats. Tous les combats qui se sont alignés devant lui, face à lui. Qualifié hoe tsy manam-pahaizana le olona ary vendrana. Fa le olona matsilo saina. Ato ny tondrako an'ity. Dia ina ianao manao communication négative manao communication critique avec un esprit de critique, un esprit mal intentionné. Non. Tsy zany no fanaovana an'io. Io no mahatonga anahy miteny hoe non. Tsy redevable amin'izy an'izy. Amin'ny vahoaka Ian Rajel no redevable. Amin'ny vahoaka malagasy. Y compris une opposition. Fa raha amin'ny mpiara-mitolona aminy andriamatoa Ian Rajel, ireo rehetrarehetra ireo milahatra niza. Tsy redevable amindreo andriamatoa Ian Rajel. Dikany. Tokony hanana coup de franche tanteraka ianao andriamatoa andro TGV amin'ny anaovana nomination ministre anao.
Eto amin'ny filinanao, eto amin'ny efikasy ty olo ty, ny efficacité ny ametrahako azy eto fa tsy politika. Fa za miteny aminao, reo olona miaraka politika aminao reo tsisy valeur. Tsisy valeur politique reo de manière intrinsèque. Tsy manana poids politique reo alefaso aty aminay zany Saondra Michel zany anamboaranay azy fa hitanao fa porté disparu ao anatin'ny macrocosme économique et politique. Zany Lalatiana Rakotondrazafy zany sady tsy tian'ny any aminareo no tsy tian'ny aty no tsy tian'ny opposition. Tsy manana valeur politique zany. Ny anao no mamelona an'izany no mikopakafo hampavelona an'izany. Là vous avez raison sur le cas de Lalatiana Rakotondrazafy. Par contre, sur le cas de Christine Razanamassou, vous vous êtes complètement trompé et à côté de la plaque. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de perdre. Du moins ce que vous avez perdu. Donc, nitikiteny zany de zao hoe iny les compositions le gouvernement zany mbola tsy fantatra moa zany androany. Fa ty pourriture rehetra ty zany hoe sanatria zany tafaverinao anatin'le gouvernement tsy hoe ny olona zany mba miandro hoe c'est un gouvernement new look avec des gens efficaces d'expérience pas seulement connus, on va dire des illustres inconnus mais avec des compétences avérées. Namme anaran'olona za tsy miteny hoe ampidiro anaty gouvernement reny olona reny. Non, tsy zay. Fa ny lalana tiako hitondrana sy tsy tiako moa zany fa ny constat mazava Andriamatoa Andry Rajoelina, vous n'êtes redevable à personne, encore moins les gardes qui sont autour de vous, sinon les garces autour de vous. Ils sont derrière, ils se cachent. Tady zay. Eto amin'ny filinanao le izy misy kafa any amin'ny société civile lany feno. Gendarmerie zany, vous n'êtes pas redevable par rapport amin'ny gendarmerie. Bomba zany voaisa koa zany de misy ako zany. Torimasina rehefa tsy hitan'izay anaovana azy. Misy ny gendarmerie aisana, misy ny défense Soloy. Tsisy état d'âme fa fampandrosoana an'le firenena no zava-dehibe, olona efficace apetaka. Misy ny agriculture zao de tsy fantatra hoe inona ny tena mba résultat ao, firy hectare ny tany aménagé amin'ny nanaovana vary tamin'ity taon'ny inona tamin'ity taona ity, tsisy communication mba fantatry ny vahoaka hoe iny le ministra mba miteny fa de ao. Anisany ministra ny dokafako nefa. Ministre sport tsisy résultat. Ah oui. Mbaka mamasina ary tsy homologué. Soloy. Politiquement, tsy fotoana ny fanaovana politika atsony zao aloha. Mandritra au moins roa taona. Miasa. Olona vonona hiasa sy aingana. Ny région aza de mametraka loatra souci amin'ny resaka région. Expérience sy ny efficacité. Népotisme tsisy mahana ilaina namany zany ny amin'ny firenena. Fa ny efficacité ny ilaina niza tonga eo. Rehefa tonga ao anaty gouvernement redevable aminao foana. Satria ianao ny patron. Misy tsy mivatra raha tsy diso tokony tsy ohatr'io satria izy le lasa any Maurice. Feany zany mbola mamerina hoe
Tsy redevable amindreo olona manodidina anao reo anao ka tsy tokony hoe ino ny raso marimaka olo manao pression tsy maintsy zany inona i Aurélie SN any Fianarantsoa tsy maintsy ampidirinao anaty gouvernement. Mahery an'izany ny olona aty ambadika ianao indray Aurélie tsy maintsy tafidy ianao raso marimaka anie miaro anao. Zany lay izy président. Ohatrany mba milamina zay zany hoe ohatrany kivy ihany ny olona mijery hoe ahoana raha ty le bandoka bota be fa ny tômôbila rehefa mila tsy hazaka any. Ty zany no tena gramètre ty an-Tsamao Iavoloha fa hoe le Aurélie SN ny secrétaire national any Fianarantsoa zany tsy maintsy ministre. Magnino an'izany le olona. Malaza izy tenany mihitsy mitantara zany hoe antsika i Aurélie tsy maintsy ampidirina. Mazava hoazy zany indray matoa fotoa fa misy zany ny redevabilité aminao par rapport amin'ny ekipanao nefa za tena miteny aminao andramo kely anie. Ahitanao an'izany hoe manana valeur politique tokoa ve reto bandy reto fa ohatrany toa tia ho azady olo fotsiny hoe ne sont pas rares fotsiny sy ny karazany. Rehefa tsisy anao reo zéro daholo ny valeurandreo. Zéro. Ary tena moins zéro ary. Ny amin'ny mairie an'Antananarivo misy miteny zany hoe ahoana bainina inona aiza ny lalana sy ny za aloha hatreto tena teneniko anareo fa mbola tsy mahalala hoe inona ny lalana na inona ny tokony atao fa ny zavatra fantako de hoe Marc Ravalomanana no mitarika ny tolona de ataovy ny fitaparam-be. Ny ankatsiny kosa fa rehefa tsy tanteraka zany za tsy maintsy manaraka an'izay linina sy zavatra mifampidinihana tamin'ny lehibe sy ny olon-dehibe sy ny tompon'ny tanàna izay tsy nikipika aziko tsy maintsy manaraka an'izay miteny nareo misy miteny hoe tsy manana candidat ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Za tsy manao chantage aminareo fa za aloha tsy hanolo-tsaina azy fa za miteny anareo fa raha misy olona roa ao hitako. Misy olona roa ao hitako tokony ho candidat. Fa za miteny anareo fa raha atoroko zany fa za sura fa tsy fantatry Andry Rajoelina akory hoe tony olona tony no tokony candidat à la mairie. Fa raha atoroko Andry Rajoelina hoe ty atao candidat à la mairie sahako miteny anareo fa mety tsy ho lany data. Veloma fa aza atosika amin'izay satria tsy sitrapoko zany fa matoa tonga amin'izany tsika de tonga amin'ny tsitsoro mamba isarahana. Ny antony de zao za kosa tsy afaka hiaraka amin'ny olona tsy manampy ahy. Tsy afaka hiaraka aminareo ahoy sady tsy midika hoe ny fanjakana manampy ahy non tsy an'le izy. Na ty hidiko tsy manao intsony aho. Na inona tsy maintsy mijery. Za kosa avocat efa avocat anankiroa miara-mitaingina eo ambony kao mandefa tsy tapaka ny isan'andro. Isan'andro aho miteny anareo hoe ore olona e, mafy anie ty atako ty e. Tena sahako miteny anareo. Fa aloha tsy teny betsaka. Efa hira iray dia raha misy fanontaniana dia apetrao rahantsika mihaino ny fanontanianareo dia valiko. Laso hihaino hiran'ny voangitsika daholo.
Zay manko le izy fiainana zany. Zay izay dia atolotro manokana ho an'ny Mika sy Davisy ary Dadara Valsona amiketrika miainga am'izao fotoana izao. Bon courage antsika e! Tafalatsaka lalina mihitsy am'ty filinina nitondranareo aty a. Mbola tsy afaka milaza zavatra betsaka eto fa tena atolotra ny Dadara Valsona sy Mika Davisy. Mika moa zany zay mipetraka any États-Unis ity hery ity.
Ianara, izay loha mamandram-peona tokoa sambo tahiana Andriamanitra daholo isika mianakavy. Veloma tokoa.